Iverenantsika aveo ny vaovaon'ireo kandida fa anisany zava-baovao entina amin'ny fifidianana amin'ny 2020 ny volana Oktobra ho avy izao ny fampiasana ny bileta tokana hahafahan'ny olom-pirenena mahafantatra ny mombamomba azy sy ny fampiasana azy anefa dia hisy ny hetsika izay tanterahan'ny Cenit ny 2020 ny volana ho avy izao. Anao ezaka ary indray anjara feno amin'ny fanentanana ny olona amin'ny fampiasana ny bileta tokana ny Cenit araka ny namarany filohany Hisy Hisy atao omaly ny 20 Septambra ho avy izao no hanombohan'izany ary hisy ny hetsika gaovana izay ho tontosaina etsy amin'ny Coliseo Matsonjombe. Manao antsoavy koa izay ny société civile rehetra zany anao ny ainy tsy ho zavatra anentana ny olona amin'izay fomba fampiasana ny bulletin tokana izay atao amin'ny Cenit koa moa zany dia anomboka an'le campagne de sensibilisation momban'izy io amin'ny 20 ny volana Septambra izao amin'ny Coliseo nasanay andreo mpihira be dia be ary dia gratuit ary dia nasanay koa ny vahoaka ny Antananarivo rehetra amonjy an'izany fampisehoana zany mba azahoantsika mampiseho hoe ohatran'izany fomba fampiasana an'izany bulletin tokana izany ary ny société civile koa dia efa manao ny asany koa amin'izao fotoana izao nisy koa ny fangatahana fa matsimbola eo anivon'ny PNUD eo anivon'ny Nations Unies sy ny PNUD sy ny Union Européenne mba anampiana ireo société civile ireo mino hafa efa ho voarainy zareo zany rehetrarehetra zany. Mikasika ny fifidianana sy ny fanomezana karapanondrom-pirenena dia misy ny fanamariana nentin'ny Cenit. Ny momba ny resaka carte d'identité nationale zany sy enina dia efa nisy moa ny tolotanana ny fanaovana tamin'ny ministera ny atitany nefa na izany zany dia zareo moa zany mbola manao ny ezaka ataondry zareo foana io moa tsy ho vita mora io kanefa araky ny voalazako ny hoe ny tanjon'ny Cenit ange dia ny hoe mba apiditra ny olona manana feno vanim-potoana rehetra ao anatin'ny lisy fifidianana io lisy io koa nefa ny tsy ho azontsika hajanona ela be mivoa eo satria ataoko angamba fa heritaona amin'ny voalohan'ny volana Oktobra zao nanaovana an'izany révision systématique ny liste électorale zany na ny fanavaozana tanteraka ny liste mifidy zany ka amin'izao fotoana izao zany dia amin'ny fa 7 ny volana Septambra izao zany amin'ny 19 Septambra ny farana kosa zany fandefasana an'ilay liste saisie avy any amin'ny centre informatique de district eo anivon'ny CNTDI. Raha ny fandaharam-potoana Cenit ihany dia 7 Oktobra ho avy izao no fikatona tanteraka ny fifanoratana anarana any amin'ny lisy fifidianana.